Ao anatin'ny fanatanterana ny fanangonakevitra avy amin'ireo ministera misa sivy ary tafiditra ao anatin'izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ankehitriny ho fanatotosana ny dingana anatanterahana ny drafitrasa-pirenena ho amin'ny fitsinjaram-pahefana miabo na ny PNDE. Nisy ny fiaonan'ny rotota ny 20 febroary 2024 lasa teo teny amin'ny foiben'ny FAO Ankoraotra Antananarivo. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana miabo atsika zay lalàna namoakany io 2020 sy 2024 tsipika aotra 2020 tamin'ny 20 aogositra 2020 sy 2024 zay mamatra programme ny asan'ny gouvernement manontolo anatanteraka le fitsinjaram-pahefana miabo. Ino moa io dia tsotra be le valiteny izy atsika teo hoe ao anatin'ny dingana famaranana atoato ny fanaovana ny drafitra ny politika fa mazava fanazavaina tamin'ny fotoan'androny manana paikady enina fa zao atsika ao anatiny fa anatanteraka amin'izay anangona ny hevitra rehetra avy tany amin'ny ministera telopolo ny fatra 13 azafady dia mijery hoe inona no drafitra hoentina sy paikady mandra-pahabiany taona 30 sy 20 ato amin'ny ministera. Aloha ny fandraisana anjaran'ny ministera hatramin'ny any fotony ny ratsamangaikany inona ny fomba fampitaovana na fitaovana hoentina hoe anamarika tsara zay fandraisana anjaran'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana zay am'ireo tamberina andraikitra sy tamberina adidy zay tsy maintsy akisaka alefa any amin'ny vondromboky tsinjaram-pahefana mbo hatanjaka izy. Zay le fitsinjaram-pahefana miabo. Misy andraikitra raisina ny any fotony fa tsy hoe ministera manao andraikitra rehetra amin'io, tsy izay. Ny andraikitra fotsiny maha-ministera amin'ny fambolena sy fiompiana zay tsy zaraina fa andraikitra hafa ankoatran'izay dia jerena inona no atolotra ho an'ny vondromboky tsinjaram-pahefana ny fatra zany sy ny commune. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia efa misy ilay PEM izay tsy misaraka amin'ny fandraisan'ny commune ny andraikiny. Setra misy atsika zany ny fambolena sy ny fiompiana dia tafiditra tsara mihitsy eo amin'ny asa zay iandraketan'ny commune sy ny fatra amin'ny asan'ny isan'andro ka ho atsika ministera ny lalàna amin'ny fean'ny fitsinjaram-pahefana dia manazava tsara mihitsy hoe manana andraikitra ngeza be amin'izany ny vondrom-patra tsinjaram-pahefana dia anjarantsika zany manao ahoana ny ahafahan'ny vondrom-patra tsinjarana manana an'ilay compétence tsika manana an'ilay fahaiza manao ary manana an'ilay enti-manana ahafahany manao an'izay zavatra izay. Ny zavatra tokony ho raisintsika aty amin'ny ministera zany dia hoe ahoana ny atongavantsika ina sy na daholo no fepetra sy asa ho ataontsika mba hahatonga an'izay hoe ireo faritra sy ireo commune ireo tena manana an'izay mandray ny andraiky ny tanteraka feno amin'ny fampirobona ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ary manana an'izay fahaiza manao rehetra sy izay hoenti manana ahafahana manao an'izay zavatra izay. Ny lalàna andehanantsika hatramin'izao ka hatramin'ny taona 30 sy 20 izay efa ran'ity drafitrasa-pirenena mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ity dia ny atongavan'ny ireo faritra sy ny commune ho tonga amin'izay hoe tena mandraidraikitra feno ary mahomby amin'ny fampandrosoana ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara.